Atolotra nareo anio laka ny tana ireto avy no mielan'ny tantara Solofo, Eva ary Saondry. Manahoana ianao izay rainy a? Dia izao ihany ity tsy hitako izay hitenenana azy. Toa salama nefa ny toa miodikodina ny tany aman-danitra reniny. Fijeriko anao aloha ohatra mbola tsy tena salama tsara. Titako izay atao nefa zaho ty manana fotoana aman'olona. Andeho iandray. Ka nga tsy hainao le olona niantso ahin-keo hijery an'ilay tômôbilina. Dia mbola andeho any ihany fi ianao. Ka vola miditra izany ko. Ianao anefa lehibe. Mba mipetraha ihany aloha fa sao dia sahirana mariny. Ekeko fa marina izany fa ny vola ilayntsika foana ko. Ilaina ny vola satria kanetra hoe dia olona hoe sahirana fa mba olona manana ihany fa dia ianao dia kiriana. Ka zao raha tsy mahita fa noho ny io asa izay ataoko io dia mahavita zavatra be dia be tsika eo anivon'ny fianakaviana. Hitanao fa na reo zafikelitsika reo aza mbola be dia be ny sahirana dia tsika senao indray izao mamatsy azy. Tsy laviko izany tsy laviko izany ka raha ohatra ary ianao izao hoe marary mafy eo tsy afaka metrika ao am-pandriana dia ahoana aiza indray no hanaovanao an'izany rehetra izany tsy aleo tsitsiana ny aina. Ahoana re izany ny ataoko hoe vaka dia vaka ty ny saiko le olona miandry aho. Misy miatso. Raiso aloha. Allô? Za ihany ty. Iza aloha zao ahoana zay? Iny zao alefa mihitsy iny fa somary lafilafo kely iny eo amin'ny 150 eo iny. Zay mihitsy ka. Eny miady kely nareo tsy maninona fa zay aloha ny tombany zay 150 iny. Manahirana zany fa maninona ny moa raha tonga ty mivantana dia miresaka aminay zay ary eny toko hitanao zany zao olona nanontany an'le 206 tika iny koa zay. Nga zay aloha mety le teninao teo hoe aleo izy maka ty fa tsy ianao foana no mandeha makany. Ka misy fotoana tsy maintsy hoe mba ianao no misahirana ko ny vola aveo avy fotsiny eto am-pandriana eto. Fa amin'izao no tsy salama zao aloha dia aleo le olona maka ty. Eny mba hanaovy an'le fanafody tension iny fotsiny dia milamina io zay. Efa ao anaty tiroara ao le izy taoko efa nampirimoka andro am-pandriana eo. Zany fahaterako tena marina raha saika fantatro mihitsy ianao. Za ihany ty. Fa maninona koa raha tsy manafy ny endrika ohatran'io. Sy hoe reniny. Tena marina aza taitaitra aloha tena taitra mijery anao aterem-bavahady ireo ia koa ary iny. Fa le fandehanao fotsiny aloha zay no nahalalako anao zany. Ka vola ngeno aty amiko tsy maintsy mampiasa hevitra rehefa tratry ny tapoka ohatr' zao. Matry ny olona any ianao ny tanora aza reny tsy firin'ny olona raha vao hitany hoe olona mitondra vola ko ianao izay fantio reny. Ka tsy hita moa fa le olona mba olo-patatra ihany dia izay
natokisako na izany azy ie aza tao andromanontelo ntsony ohatr'izao marina ny ianao ka izay mihitsy no nahatonga zange vao nandray an'le vola dia zany hoe mandra-patongako teny amin'ny taksi fotsiny aloha dia tsy maintsy nanao ka golona kely a ahoana sanao tonga bavadro mbola nanao ihany ka za te isangy anao fotsiny natonga tsy anao koa zany amono ao farany tena mariny ka zao mba ohatrany hoe tanorako aza dia mampime izy mahalala hoe olona 70 taona iny mitondra vola be iny ka tsy maintsy ampiasaina ny hevitra reniny ny tsika ty asa mbola hitoy dia azo daholo zany ny vola azo ka efa azo reto daholo ny vidin'le tomobile tonga dia nataon'le olona indray nanome zany dia tonga dia evidanina ho hafa indray zany zao reo aloha ka eko evoatra ny fanao ihany tsy maintsy ahodinako fa mahalasa ny saiko arainy vina moa zany ianao vao hijanona n'ity bisiny aty ka rehefa mikipo ny masoko tsy ho zay ve mba asiana fetrany ihany raha mbola velona reniny tsy maintsy miasa sarotra be le angataka amin'ny ankizy eny le hoe miasa aloha iny tsy hoe any ny tiako ambara fa le ataonao ane ka tena asan'ny tanory ka tsy maintsy ariko tsy misy asa saza ho an'ny ady zariko raha misy dia nataoko sa ianao mahita tsy mahita aloha atreto fa aloha aloha isaroka karoa marina ianao tiako fa hono a ianao ve afaka hiaraka amin'ny tokolo raha pitso hoay zany dia ho any ambany indre efa nanangom-bokatra tsika andrekiako marina raha zakany aikitrony zany lavitra loatra any zany dia velany se andeha irery any ah zany indre le bazy hoentsina miaraka aminao ka nialako amin'le zalahy iny ange izy dia mipisotrosotro tia vao tsy hita kely izy dia misotro zay foana ny atao aloha sady anatan'olona any tandremo tsara sady iny ohatrany tsy tokisako ka indraindray koa ange ny namana ihany no lasa fahavalo ary raha le tarola aleko azy le akiniko marina zay dia aloha izy raha miaraka aminao fa raha zalo tena tsy vitako rainy marina ao ary dia mba homany eo mipody fotsy sy ny inty izy ny lapy sady ny tanàna koa ane zao tsy azo ilozana loatra fa ataon'le ankizy ala safainy zavatreto raha vao tsisy olona atahorany marina ihany koa zay indrindra reo vokatra reo soja reo zao vao ahazona ny vary ankoetra ndrany mbola haza ola rehetrarehetra reo dia raha vao tsisy manara-maso mety atran'ny olona any anaty kitapo fa araka ny teninao teo hoe mba tsitsitsy ho ihany koa nefa aloha ny aina fa aza dia mandreratenao anao fa zay ny ananantsika andreo mpiasa bebe reo mitovy ihany antsika sanao fa ny anao mandefa ny eto an-tanàna nefa dia tsy maharitra fa dia lasa ihany manao anaovy kafe aloha reniny sa mbola misy ao efa tsisy tronao ka fa tsy manina fa aloha anaovako ianao raha izay foany Bebe ahoana kely Larisa manahoana tsy salama tsara salama be mihitsy nanareo any manahoana salama tsara ka araiza dadabe mbola tsao izy mba lasaiza indray dadabe anareo nga tsy azo tenenina mihitsy ny azo rehefa hoe misy zavatra taon'izay tsy aza odindroa mihitsy tsy mipetraka tanàna mihitsy lasa lavitra izy lasa lavitra fa ahoana nga hitady azy indraindry misy lako anazy dia tsy azo resahana ana izy azo resahana ihany fa sao dia imezany bebe eo ako fa nga zavatra mahamenatra ty izy tsy mahamenatra ka ko tsy azo resahana ako tsy hoe imezako fa dadabe ihany ny tena mety amin'ilay izy fa ina loatra re zany Larisa dia teneniko amin'ny bebe zany teneno
Dia tsy tezitra bebe ve? Koa lazao aloha aina lalako izay resahindry izay vao hitako hoe tsesitra natria. Ndrasary aloha jerekely atao anaty telefoniko ato ilay izy fa dia izy efa nampiriniko ato. Tamin'ny bebe ty. Io robe. Fatsakandro mariazy ve ty? Ie. Taoko efa fantan'ny bebe hoe nambady ahy. Fantatro. Fa ty izy toatra ny zavatra tsaratsara be ko ve tsy ho lafo be Larisa? Ie, 12 millions vidiny. Mora izany. Miaraka amin'ny aksesoara rehetra. Zany ve dia mora. Io le sary tena izy io fa tsy hoe sarim-bazaha tany fotsiny a. Fa io mihitsy le akanjo. Tena tsara tareto kosa aloha ty izy a. Izay manao an'io kosa aloha dia nga manjely latraka trany. Izy aloha dia tena tsara. Tsara mihitsy. Dia inona tindry ho teneniny? Mba vidio anay ry bebe. Raha tsika sy bebe zao miara-mandresy lahatra angarainy a, mety be izy. Tonga dia mety avy hatrany izy. Satria zao za raha miteny any dadabe dia hozy izy hoe aleo aloha antany amin'ny bebe anareo. Any amindry miresaka fa manahirana zany Larisa. Na izay mifazandray naporisika andry amin'izany eo dia manahirana. Ary tsy izy ve iny midiny? Mavesatra izy izany. Andretra ianao kia. Salama dadabe a? Zafy keliko manina. Ty lo entiko reto fa mavesatra zany. Ie, raisy kely aloha. Ary fanakaiza ho any tobilinareo e? Simba dia any amin'ny garazy any vao namboarina. To mandeha tongotra mantsiko. Za nge tsy nandeha tongotra fa nandeha kinge. Ay ve, manambola. Aloha raisy reto hoe. Mavesabesatra. Inona daholo ary izy zany? To misy pizza. Any aloha mitra fa ndritiko. Manitra aloha. Jus, ary dadabe mahay metsena. Fatany dadabe mihitsy le tiako rehetrarehetra. Na hitongondry. Mandroso. Ie, na ho ary. Aiza renina? Tonga nao. Ie, ao raisy kely reto aloha. Tena mavesatra ianao izany. Tontony ihany fa tsy dia hoe mavesatra. Io le pizza nafaranao teo fa io. Saotra betaka leta roa lasaiza. Lasa nakay indray izy teo fa liaky iny koa lava tongotra tsy hitako nalehany teo. Niaraka teo ihany zay rolahy. Misy lako azy mantsiny. Dia ny inona koa dia nafaranao le shampoing efa io. Ie, tena le izy mihitsy. Fa nga bebe mbola manasa loha amin'ireny. Efa ko le masika ao. Tena mihetra dadabe sady le izy aby reo tena tsara be reo rainy a. Ie dia ao losokafo ty pizza aloha fa mangatsika. Sady Larisa koa efa io koa. Tsara fahatongavana. Tena mahafinaritra zany aty amin'ny dadabe sy bebe ka. Zany dia hipetraka aty aminareo. Kinona moa ny olana. Ataona hitaizana atitra ato any. To miadana be. Miadana be ko. Dia ino ty vaovao? Nisy zavatra saika resako amin'ny dadabe ho ahy. Ono azafady aloha. Iza moa ny anaran'le fiancé andry iny. Ny fanena tamiko izy mantsy indray mandeha dia tsy tadidiko ny anahy. Anga, dia fampiresaka nareo. Ie, fampiresaka. Kevin re dadabe ny anarany a Kevin. Io ka fa mazako tsy tanantaniko io. Menatra be dia tsy tanantany. Inona ny ty vaovao netindry aloha. Hitan'ny dadabe ty sary tio efa nresahana SBB teo ihany. Ty robe mariazy tsara tarehy ty jerena. Ay, momba le mariazy nareo. Io
Io efa nasehony ato eo mihitsy io. Tsara izany anaka. ie mbola mahita tsara tako masony tatabe. Tazako aloha tazako tsara. Mamirapiratra be. Mavidio anao moa io ry tatabe a. Zany ve? Fa eny izy fahotriana aloha ary. 12 millions fotsiny. Avy any an-dafiny io e. 12? Eny raha le vidiny aloha tsy dia tena hoe lafo loatra fa ono nga tsy fanampiana amin'ny Kevin ny fidianana an'io. Fa nenay efa misy fifanarahana zany efa le nresantsika tamin'ny vodiondry reny. Mary zany. Dia afaka hoe raha mividy an'io zany tsika dia zavatra hafa indray no. Mary zay. Fa efa nresandry taminy ve aloha momba an'io? Ie, efa mifampiresahanay roa mihitsy ka. Dia tiany. Tiany io ko. Bebe ary eo milaza fa tia an'le izy ko maika fa izy. Bebe koa any mitsiriritra be an'io ry tatabe. Zao ary tsy maninona fa aviditsika. Fa eny tsara. Zay mihitsy le tsy ampoizako an'ny tatabe ty mariny. Zanga moa efa hitan'ny tatabe naditra e. Ka iza mahalala fa nareo tanora tony indraindray manao no foana ny ambadika anyko. Tena faly be tena sotra betsaka tatabe. Zao e tsy fantatro na mba io fandraisana anjarako farany amin'ny fiainandry dia vidiko le izy fa tsy maninona. Aiza koa moa no hoe farany. Iza mahalala sy tatabe ary mbola matanjaka be tonga vezaveza ko hoe farany ahoany. Tatabe toko mba le olona le immortel amin'ny film reny. Hoe tsy maty mihitsy ny lony fa matanjaka be foana. Eny ary fa mbola miandry kely aloha ny vola. Tsy sao dia sao fa zany hoe vona lafo tomobila ihany zay teo. Fa na izany aza efa niodina mantsy le vola dia miandry versement manaraka indray. Eny ary. Fa vidiko fa za matahotra indray. Saotra betsaka tatabe. Fa nisy niantso tokoa ngianao rainy hoe jery le tomobila anankiray izany hoe izy e. Vehivavy sa lehilahy? Lehilahy. Telefônina anao atsy le adinao zara gaga. Olona hafa indray zany zay fa vehivavy zao no fampiresy amiko tamin'ny viny iny. Kay dia ahoana izy ianao? Laza verina antso anao izy. Za mantsy ny tena azy hoe adinina tserotrano ny telefônina. Tsara zay. Tena miaiky anareo ary tatabe. Tanora ary resinareo mihitsy amin'ny resaka bizina. Misaotra an'Andriamanitra aloha anaka fa mba mety ny atao. Azafady mamandroso a. Azafady. Salama venao. Ahoana tatamanana? Salama tsara fa nareo to tsy hita mihitsy ahoana le vola. Vola? Hedy, inona ary zany fanontanianao zany? Ka ny vola nalainao taty aminay e. Sy ay ve le vola kelinao iny? Aza dia atao an'izany kosa izy tery mamandrojo a. Nenao koa very tatamanana zay vola kely iny dia zay foana ny takitakiny eo. Aminao le izy ny kely fa aminay kosa angambany tsy kely iny a. Tena mariny. Ampafiry ny arenanareo iny. Na izany aza mba atao an'izany fa ny fotoana efa ny fanarahantsika nge efa dia lela be. Ianao nilaza fa tamin'ny farany volana teo zao tsika zao efa hiditra amin'ny farany volana faharoa indray. Tsy manana ako inona ary nomeko anao e. Dia izany ve ny azonao tenenina ry mamandrojo? Mbola tsisy ho aho. Fa be dia be volan'olona mbola nalohanay koa dia mba ninao aloha mba miandry keliko ianao mba manana nefa. Raha fahazoko an'izany teninao zany nge ho arirariranao mihitsy ty volana ity. Sady zao koa tatamanana. Aza dia manala baraka fa ety an-tsena ve ianao no miteny an'izany. Ka nareo tsy tao an-trano efa impiry tany zahay. Antsoina amin'ny telefôna nareo tsy mandray mihitsy.
Ka mety hoe tsy ao an-trano aho zay dia ny telefona no tavela aoko. Mba ataovy izay mety marina fa dia mba matahoran'Andriamanitra zahay hiantitra ohatr'izao na avezivezinareo avetsy avelo. Nareo tanora indray ny tsy mametsifetsy loatra nareo. Rehefa manana dia meko ny ianao e. Dia oviana zany. Mba manomeza kosa ianao fotoana fa tsy mety zany. Fotoana satria rehefa avy eo indray ianao imenimenina amiko hoe dila indray ilay fotoana dia izao hoe tsisy fetsany mihitsy ange zany ilay fiandrasana raha izany. Tena mba tsy mety kosa zany ko. Ka zay aloha ianao fa tsoko amin'ny telefona ianao rehefa manana. Andraso aloha fa za mandeha ianao e. Zay aloha dada manana fa zako nge mba mahatsiaro menatr'olona. Ka volanay ange ny takiko any aminao fa tsy hoe mamorona tsy misy ahy e. Zay aloha. Bonjour Ella. Bonjour. Inona moa dia izy ity? Resaka resako amin'lahy iny. Fa dia efa maika iry koa indrindra hoe tongava fa hoana. Ka mba mentanentana ko. Le dégustation an'ilay entrée hoa sendra dia tokony ataontsika après-midi na ohatr'izany. Ela zany ny ohatra ny tsy ka olana be ngely ao aminay amin'io resaka mariazy io mihitsy. Izay ny tsy antsiposiran'ilay tenindritsony za tsy tia mahaly be fa aleoko miaona amin'ny vantana. Satria zareo zany tsy makasitraka le ao amin'ny hôtely io mihitsy. Tsy mety zareo lafo loatra ho fa maninona raha mba mitady zay moramora sy zakany rehetrarehetra. Ny tena mamanay zany ny tena hoe apiditrosan'ny fianakaviana raha izao no mitoy. Dia nefa ry zareo tsy resy lahatra amin'izany. Fa hono angatsy mba manana tahiry mihitsy ny ray aman-dreninao e. Zany ny tonga amin'ilay fitenenana hoe ny tonga lany ki. Isam-bolana ary zara raha mahavitako inona no tahiry eo. Zara raha nahavita n'io trano ipetrahana io zareo dia samy miala. Tsy haiko ary hoe ahoana moa zako moa mbola kelikely tamin'izany tsy fantatra hoe ahoana no nahavitany zareo n'io trano io efa ela nge io e. Dia ahoana aloha zany? Ka zay zareo zany tsy mazoto amin'ny anatanterahana le mariazy ao amin'ilay hôtely. Fa mila mitady toerana tsaratsara tsika ary zao saika teneniko amin'indrisy ity fa aloha teneniko ihany. Dadanay nge efa tena namoaka vava mihitsy hoe rehefa tsy manaiky ry zareo le tsy dia adaboy ihany io. Antray kosa nga hony irery ny vehivavy. Za koa ary trenda be ery naheno an'izay teniny izay. Dia ahoana ny hevitra ao amin'izany? Za zany tsy afa manoatra satria reo ny ray aman-dreniko. Dia ahoana zany e? Mandraisa mpanapa-kevitra ianao fa ianao nge lehilahy olona hitondra tokantrano. Manala salaka izy zany marina. Tatabe sy bebe aloha ty teny amin'ilay hôtely mora proposenao tamin'iny ny ianao koa dia izao tatabe sy bebe zao foana sady ny fianakavianay tena mpanan-karena be daholo. Ny endry dada sy mama koa. Dia maninona? Izy tsy atao any amin'ny hôtely mora. Ohatrany tena manindry bokotra be loatra nge ianao zany. Tena sérieux zany. Ka zay loko. Dia ahoana ilay resaka niresahako anao tamin'iny? Ninona zany? Le hoe aiza amin'izay zany tsika nipetraka rehefa vita mariaziko. Zany nge mila resahana daholo e. Ka tsy ho ao aminay ve zany? Ndreka keo tsara ho ao zany ka. Olona efa tsy mahazoazo anareo kipetraka ninonany tsy aleko any any dadabe sy bebe ny trano malalaka be tsy hofana jirama ninona. Dia tsy azoko mihitsy ianao ty dia izao dadabe sy bebe anareo izao foana ny ambety teninao. Mahavita ana reniko. Mahandreraka ana koa nga zany olona zany Zay loko. Za zao voasaika mba ilaza vaovao mafaly anao ery
hoe ahoana tamaraina dadabe mba mipromettre anao hoe rehefa vita soma tsara ho no mariage dia alefany any Tuléar tsika manao voyage de noces. fa maninona no Tuléar ka nefa misy hotely tsara be fivatanany zareo rehefa maka tobile. eny inona moa ny olona fanomezana aveo ho lavina fa dia mandeha tsika zany. Tsisy réaction mihitsy. ko inona ny réaction tindry ho hita aty amiko e? Izy miantoka izay lany rehetrarehetra izay ilainao any ianao tena tsy azoko mihitsy. Eny saotra ny dadabe sy bebe aloha fa mahavita izy. Mba tena mifonao rehetra ve zany ry Kevin? Zay aloha dia tsy fantatro. Andray kosa. Mandroso anareo anaka. Mandroso dadabe. Ry Kevin sy Larissa ma. Misaotra betsaka ry dadabe sy bebe. Inona masaka? Nzeko. Tsika tanora ndray ve mbola tsisy ninona zao anakao e. Mety daholo zany e. Tsy maninona mihitsy fa afaka misy fa anaty frizidera ao misy azonareo hoanina andalana maky. Fa alohaloha iresaka kely sika e. Dia miarabanareo roa zany. Eny zay roa zany miarabanareo e. Vita somatsara ny mariage. Saotra betsaka dadabe. Saotra tompoko. Raha tsisy anareo koa ne tsy vita iny. Marehitra hatramin'ny farany aloha e. Endry tsara rakisa. Misaotra bebe. Satria zany tokantrano zany aloha dia raha ambara aminareo hoe tsy moramora. Fa rehefa kosa hoe mba miraisaina tsara anareo mivady tsy maintsy tafita foana ny fiainany. Jereo ny fiainana sy dadabe anareo. Saotra betsaka bebe. Ny azany tiako amafisina le fifankatiavany. Fantatro fa mifankaty be nareo roa zao. Fa toizo ohatrany zay fifankatiavany zay nahatro. Zay roa reto nge mbola mifankatiana zao any. Tena hitako mihitsy. Tena ambakanareo ny tanora marina. Ngatoko moa. Kay moa tsy fantatra lahy. Reo nena mandeha eny an-dalana ary mbola mifampitantana e. Mbola mifampiandry. Tena miaiky marina e. Dia so fianatra zany ny fiainanareo ry dadabe sy bebe. Tsy hitanao ary fa dadabe mavita manao surprise kely ho amin'ny bebe foana. Mavita mitondratondra zavatra ho anazy marina. Mbola hitondrany dadabe io boky de fleur foana bebe marina. Tena gaga hoe ina reto ataony reto. Tena mahafinaritra be marina ny fiainan'ireo e. Fa zao rakisa. Tantarayko anareo ny tena napateza ny fifankatiavana sy dadabe dia izay tena mahay mifandefitra. Ny olona aza tena gaga hoe tsy mba maheno anay izany hoe fa malimaly izany na inona fa dia rehefa misy zavatra hoe mahatesana ohatr'izany dia mifandefitra foana. Dia nareo zany mitovy hevitra foana mihitsy? Akosa aloha ny hoe mitovy hevitra aloha tsy voatery fa mifanatra. Fanadra tsara hoe rehefa zao aloha ny hevitry ny anankiray ka hita fa marina ary masoa dia mandefitra ny anankiray manaiky an'iny. Zay. Zaho mihitsy le roa. Inaro zany fa masoa anareo tanora zany. Tena zany mihitsy dadabe. Ne dia mba ho tratrantotra ohatranareo zao dia mifankaty foana. Tsofinay rano mba saotra betsaka. Atezany tokantranonareo roa. Efa misy atondianay ngeto e. Zay mihitsy dadabe sy bebe. Zay. Saotra nareo erapo eratsaina tamin'ny fanampiana be dia be nataonareo tamin'ireny mariage ireny fa tena tsy nitsangamenatra izay. Makasitraka anareo rea. Nanao be dia be nareo tamin'ny mariage. Hatramin'ny tsy nieritreretinay dia tena vitanareo e. Na dia tsy tokonareo ary nanao anazy dia tena misaotra betsaka. Tsisy isaorana zany rakiza. Fa zay mba kely vitana ihany no natao moa. Zay konge mandinika hoe efa tsy dia hanana andro lava be loatra tsony amin'ity fiainana ity fa dia mba manao izay ho afaka aloha e. Tena betsaka ireny fa mankasitraka be dia be anareo. Zao mbola andeha hanao vakansa kely indray. Marina tokoa izany. Nareo zany taizany nandeha tamin'izany? Zay vadinay tamin'ny Osbelville. Tamin'izany fotoana? Nafinaritra ry zao zany hoe nampiavaka kely an'ilay anay tany Anosy be
niaraka taminay tany ny mpiray-tam-po aminay roa. Nisy olona niantoka ny fiary dia mba nanaroatra nandeha tany ny zandriko dia miaraka aminay ahoana zany reniny tena tsy vohitra trony zany rak'izy fa mba anareo ny sisa sy fahazofahazo daholo re zany fa mankasitraka indrindra tamin'izay vitanareo mivady dia maniry ianareo mbola ho lavandro iainana. Saotra leroa. Izany efa resako anao izany ho ary bebe ambakainay honinareo sady efa mipetraka ato izay mbola etoana daholo io rehetra rehetra io. Iny mariazy iny moa dia tena efa resa be any amin'ny Facebook ngery zareo no mananonanina izany satry fetsifetsy be hono izay fa iza daholo aloha no miteniteny ohatr'izany. Ry Sabrina sy Rionjay zanako Tatatorakota. Andriamanitro reny ny tena matavava be eo miampy an'ity le bandy kely rady moa. Fa maninona moa zany ny taty aminay izy no miresaka rehefa misy alahelo no fanahoana any aminareo izy manao mantrany. Dia tsy haiko mihitsy ry bebe ty fialonana ty koa efa eraha mahalala zay neny ty hanampy anareo fa tsy hoe nareo koa no sisiky dia gagako ny fahendrenareo na tonga nena nampy anareo ohatr'izao. Reny ingena mamanganay ara zarara misy nandray efa atrona vao mba tonga ty tamile mariazy nefa zareo fa tsy nametse hodrano. Fianakaviany Tatatorakota tsy tsary nisy nametse hodrano anay. Fa ahoana koa re zany ataon'ireny ankizy ireny zany nefa amin'ny andro ray ohatr'ireny angeny tokony tena mba hifanapy mpiray-tam-po e. Zaho zao mieritreritra an'ilay resaka an'resahany dadabe iny le hoe afaka manao trano etsy tokotany eto izay. Ze afaka manao hoe mihitsy nareo ka ohatra ny tsy mazoto ary bebe. Fa ahoana tsy haiko aloha Kevin fa jerena efa maty nareo roa any Rina any dia hifandriatany ankizy ao ny tranonay arodany eo ko ka sila taratasy mazava fa nga hoe nareo manaonao foany eo. Izany ara ny ankizy amin'izao no hoe mahitahita efa hita amin'izao vava ataon'izao. Na izany aza tsisy idiranareo ilay izy fa fanapahan-kevitra avy aminay manokana. Eny ariko fa teneny andro bebe reny ankizy ireny tsika koa tsy dia manao fivorim-pianakaviana loatra angamba izay mahatonga izany. Ohatra ny velopelonana anay daholo ilay ankizy dia indraindray miteraka zavatra ratsy. Andraso ao resako ary ngiarainy dia hovoriana daholo zanaka mpiray-tam-po rehetrarehetra ireo fa tsy mety mihitsy izany. Asa misara-bazana ny fianakaviana. Sady amin'izay koa mba mitombo kely ny fifankalalana. Aleo fa tonga dia ataontsika amin'ny aniversera ngiarainy io. Fa firy taona moa izany dadabe amin'io? 27. Andrekaka eo nefa izao izy mbola tsy mipetraka trano fa lasa ny ambanivohitra nanangom-bokatra indray. Hitako andry hoe izy nga mba azarana zany. Izy kosa aloha enjana be raha hitady vola izany tokoa nety ny arena tsy azo foana ka. Misy inona bebe petralo ndry fa misy zavatra ho resako kely. Momba nirety fananana ireto dia hitandry fa ny aina tsy mifametra anay mivady efa mandroso taona hatrany hatrany. Tiako ampahafantarina ndry ny fananana iretraretra satria marary. Tsy misy hoe marary fa salama tsara anay mivady fa izay hoe ny aina ho atsy mifametra. Be da be mifanananay izay mbola tsy fantatr'ireo zanakay ireo indrindra le taty rindrina. Fa ndry aloha nampahafantariko azy. Dia hoe ahoana? Ty izao ty ny taratasiny ty tanàna misy atsika ty. Io misoratra amin'izy titra mazava tsara ara-dalàna
amin'ny dadabe anareo. Randriamanana Daniel. Ze de any Salo any misy tany ngeza de ngeza zay any fambolena tsaramaso. Any Salo? Ze mbola tsy naino an'izany mihitsy ka misy fambolena tsaramaso tena vokatra ny tsaramaso any amin'izany tany zany. Bebe efa tany? Efa nesy ny dadabe anareo tany de misy tsaramaso be da be zany de miakatra de isy moa io manangonangom-bokatra io de ny sasany vidiny any amin'ny olona moa sasany avy amin'io tany io fa saingy mbola tsisy fantatry ny ankizy zany. Hono ary bebe fa tsy ny zanakareo ve ny andovana azy kotizy no ampahafantarina an'le izy zany mbola zafikely ka efa miteny aminazy foana hoe maninona raha mba ampahafantarina andreo ankizy rehetra reo zany de hozy izy hoe aleo rehefa anariana any de zay ankizy mba tena hoe mahatoky sady mba tena tsiatsika de zay no ampahafantarana azy de ndry zany hoe ndrino voafiditra ao anatin'ny be sy ny maro. Mba hafa kely indray zany misaotra betsaka alony ary tsisy fotoana zany raha resy afa-troa izy ho fahendrena de toy izy akile izy misy an'izay tany zay any de ndresako teo io fa ny olana kely le izy fotsiny mbola tsy vita ara-dalàna ny taratasy rehetrarehetra. Hitanao moa ny any ambanivohitra any resaka fampikisana fotsiny zany rehefa mividy zavatra. Zany very bebe tsy aleo hoe zany jerena any lo arak'le hoe ny ainany tsy mifametra mantsiko tany lazainao fa midadasika ihany le izy. Tena trano be mihitsy zany sady mamokatra. Tsy aleo jerena akaiky de karakarana aingana ny taratasy. Mety mihitsy zay ka. Sady Kevin mba mahitahita amin'io resaka manao taratasina tany io Ye tena marina mihitsy ny endry. Mba manontanytany kely ary bebe Hoe ahoana? De hoe ho anay moa zany io tany io sa? Zay tindry zany io mazava be ndraiky izy zany arak'le niteneniko teo hoe tsisy mahalala le izy de atolotra mivady manokana ho anareo de karakarao ny taratasy. Tena misaotra betsaka ary bebe tena faly be maheno azy zany na Kevin aza angamba de tena gaga hoe inona daholo ary zany. Zay ihany angamba no afaka resahana manokana anareo fa ny sisan'izay de efa fantatry ny ankizy daholo de fampizarana. Misaotra betsaka ary bebe Larisa ahoana? Fa ino ty taratasy ty? Hay zany? Ty? Ahoe? Hay ve? Taratasy vao omeny bebe ana tamin'ny maraina io. Toaky tato evanty? Iye. Taratasy fifampivarotana tamin'ny dadabe sy le olona tompon'le tany anisalo zany io. Tany famokarany dadabe tsaramaso nga moa zay fitantarany bebe anazy io. De hoe ahoana? De hoe le izy mbola tsy misy taratasy mihitsy afa-tsy ty hitanao ty. De karakaraintsika roa zany le taratasin'le izy any de hosoratana amintsika. Zany Vao nitenen'ny bebe anao. Ary ty anankiray ty inona indray? Ty anty trano ty. De ho antsika koa ve? Asa loko ny taratasy aloha efa reto nomeny reto le tany anisalo no nomeny anatena hoe karakara ozy izy ny taratasy de soraty aminareo vady kely fa ty trano ty nomeny ana fotsiny ny taratasy de asa zay ho resahan'izy roa Ary tena be fananana ny dadabe sy bebe zany. Tena midadasika be ny zany tanànany anisalo zany
reny tomany dadabe vokatra tia tanàna reny ka izy daholo zany avy any daholo. Tena mihetsiketsiky izany raha olona. Tsika mila mihetsika koa anatin'izany fa sao dia lasan'olona eo le zavatra voataitra. Fa izy tia any lavitra be ty fotsiny kiny mampieritreritra. Koa ny tombily io misiko. Na izany aza. Eritreritry fotsiny ty a? Raha azontsika soamantsara ndao amity ranga fa lavitra loatra. Dia soloana ty ampovoatany. Nazahoana soa be dehibe ny tany e. Tsy aleonao tohizina ihany ny taon'ny dadabe. Ambolena ihany tany mahavokatra be ny hoy izany e. Izay fotsiny ihany no ohatran'ny olana angely izy lavitra loatra na ny fanaraha-maso, ny fitsidiana, ny fikarakarana. Izany zao mila déplacement be daholo. Vita ny dadabe ve dia tsy ho vitantsika. Izy ary 20 taona mavita. Aza ambakainy antitra ianao. Aloka hiapirimako an'ilay taratasy reto fa tsy mety amin'izay epetrapetraky ny ry eo ananiny io fotsiny. Dia tadio tsara ary fa sendra dia hoe nakaiza ifampidedamana eo indray. Tsika nge mila mihetsiketsika ho amin'ilay tany e. Efa izay ihany na nomezana ianao. Ampirimako azy. Tena misy an'ity izany zava-dehibe izany. Dia aiza koa ny fananany zareo? Ny ankoatr'izay ngamba le efa hita ny ankizy ireny. Le tsy hita ny ankizy anety ino nampahafantariny anaty e. Izany hoe tsy azo tenitenenina amin'ry dadato sy ny tariny izany tony. Hoe ho atsika sy ianao manokana. Saotra ny zareo ihany aloha e. Satria moa izany raka izy efa maty ny dadabenareo dia efa petrapetraka daholo amin'izay izany ny fizarana ny lova dia ny mbola tsy maty koa satria sahirana nareo nge rehefa lasa tsentsony ahy. Marina mihitsy izany. Azo eritreretiny izany. Dia hovoriana daholo izany ny dadato sy nento ny zanaka roa rehetrarehetra. Ny ankizy rehetrarehetra mihitsy voriana daholo. Ohatra hoe amin'ny farany volana. Andro inona izany? Andro sabotsy ataontsika sabotsy arivo. Zao mbola miasa sa dia efa hoe Larisa ny solotena koa amin'izany? Ilaina manampika daholo ka. Ny azy izany tsy tiako ilay hoe izay tsy tonga indray rehefa avy eo no manondranondrana manohitra eo. Izy aloha misy fahamarinany. Sady ny tena mety eo daholo mihitsy mivatan'olona tsirairay avy fa manahirana be araka ilay tenin'ny bebe teo. Ka io ngeraka io zavatra asoanareo io e. Raha miasa nareo mba tokony maka permission. Le izy ane tsy hoe tontolo andro e fa tapakandro hariva ohatra hoe sabotsy hariva. Raha sabotsy hariva za tsy miasa ka. Sabotsy maraina ny miasa. Ohatra hoe totrika manomboka moroa. Dia zay rehetra mihitsy izany ilaina manatrika. Izay no mahatonga hoe afarany volana ity satria androany izao vao 7 volana. Mbola lava dia lava izany izay fotoana eritreretrana an'ilay fivoriana izay. Hatramin'ny zafikely ve izany ilain'ny bebe? Zanaka 4 ihany dia nareo izany ny fanindriminy. Satria nareo sady zafikely voalohany no nareo koa efa nieritreretra hoe atao namany izy 4 mianadahy. Misaotra betsaka. Isan'ny mpandova ve izany izay? Izay izany koa. Tsika izany ny fanindimina. Fa mampiasa saina fotsiny ngeraka izy mba hampio aloha hikaroka an'ilay taratasy satria misy taratasy tena tsita mihitsy izay nalehany. Taratasy inona? Taratasy ny trano izao misy tsita. Dia ilay trano sasany koa tsita hoe aiza no nalehany. Tany aiza aloha izany resahan'ny bebe izany sao tsisy taratasy koa. Ilay tanaina vara-drano e. Tena efa vita? Efa titre borné izany. Dia tsita ve? Tsita hoe nakaiza. Nefa efa misoratra aminareo ilay izy? Eny andrefatsena koa misoratra ara-dalàna nefa dia tsita hoe aiza ilay izy.
fa iza napirina azy nga tsy nareo ihany Zany napirina azy fa dia gaga hoe lasay ary. Efa voakariko daholo rehetrarehetra nakorotako daholo rehefa mety hoe taratasy fa tsy hita. Ratsy be zany ry bebe. amin'ny fotoana ilana azy indray vao ho tsy hita. Ka izay natrako andao aloha hiverenana hiary tady satria sao dia zahako mihitsy ny ohatran'ny tsy haiko hoe tsy dia mahita loatra ve masoko sa ahoana. Zay mba pio izany fa dia manana fotoana. Nao ary sao dia manao tahirinantitra koa ny ry bebe tony. Tsara pirina anaty poketra any izao izay dia lazaina hoe tsy hita. Possible izany. Fa inona foana ho any ekarany Kevin any Antananarivo any Larisa? Raha ny filazany aloha dia hoe momba n'io asany io ihany. Toa misy zavatra ny raha amin'ny patron azy foana ko. Aizako mila isaky ny tapa-bolana anie izy mandeha foana. Zary mba gagako. Misy taratasy kirakirainy ireny dia ireny izany no alefany any. Sao dia mba manita dika ity vadindry marina. Ohatrany tsy mampatokitoky aho. Ay akoho moa bebe. Hoe mampirafy ve izany ny eritreretinao sa hoe ino? Asako. Izany ve dia tsy takatry Kevin koa ve dia avita an'izany. Izay nge tena mifankatia be. Aza matokitoky olona kia. Ny ratsy anety izy tandroky. Aiza koa e. Mba harao maso ihany. Ohatra hoe savana ny telefonina. Marina izany. Gaga angamba Kevin raha izany hisavan'ny telefonina. Lazainy efa tsy matoky azy eo intsony ako. Tsy tena ndratsy aho marina. Aza hitrako moa ko hoe nanambady any izy dia loza efa niteraka vao hoe tsy izy. Bebe koa an'izany dia mieritreri-dratsy erika. Ho izay ariko. Zary ity vadiny tsy taitra. Jereo kely aloha fa misy olona izany. Sy ilay olona mpanatra taratasy ireny ry bebe. Ohatrany hoe taratasy avy any amin'ny banky ve izy izany sa avy aiza? Ao ara hoe Ohatrany hoe ampiasana Kevin angamba iny. amin'ny anarako azy tiako. Hoe ary maso bebe izany mba mahita. Ndray koa tsy mijery tsara aloha. Jereo ne ohatra ny taratasy rekomande amin'ny posta. Loza marina. Fa inona ry bebeny aho a? Toa hoe lafo nyty trano ty dia miala tatsika. Ha? Izany. Sao dia tsy mahay mamaky teny tsara nareo? Zay. Fa izany nga vendrifana antitra dia tsy mahalala safatra. Tena lozotra izy Larisa. Andriamanitra. Toa inona tokoa ty lazainy? Iza ry tao efa manome fetrandro hoe afaka 10 andro tsika tokony efa tsy atsony. Loza ty ry bebe. Zava-dozotra io Larisa. Fa inona ary ny andro izao e? Aleo aloha atsoko mihitsy Kevin nampahafantarina azy zao zava-miseho izao ka. Marina izany. Ary
misaona fotsiny izy izany fa tsy mandray mihitsy izy. Aiza ary Kevin? Allô? Ary ianao tsy mandray telefonina mihitsy? Mbola sahirana fa ahoana? Misy zava-miseho hafahafa ho aty e. Misy ino? Hitanao misy taratasy nalefan'ny postra. Dia milaza amintsika izany ilay taratasy hoe maheno tsara ve ianao e? Henoko izany teneno. Ohatry ny tapatapaka be mantsy. Hoe miala tato amin'ity trano ity ontsika fa efa lasan'olona ny trano. Ka ianao tato tsy taitra akory? Fa izay izany miala tao izany nareo mianaka. Nareo mianaka ahoana e? Fa lasan'olona ny tranoko hiditro tranon'olona izany. Tsy azoko mihitsy izany reaksionao izany. Zava-be izany ry Larisa. Efa lasan'olona ny trano dia miala tao amin'ny tranon'olona. Sao dia hita raharaha eo. Tena ohatry ny hafahafa ny teninao ka. Izay izanyko. Dia efa an'olona ny trano fa miala tao nareo mianaka. Izay dia veloma e. Ay, tapahan-Kevin ty ry bebe a. Fa ahoana? Tsy azoko mihitsy Kevin. Fa inona ny teneniny teo? Ohatry ny hafahafa be ny reaksion. Aza hitako aza mahita ary Andriamanitra ka tena Kevin no mivarotra an'ilay trano hoe. Reny taratasy jerijereny isakariva ao an-tranona ireny. Tena izy mihitsy ry bebe no namadika an'ilay trano a. Andriamanitra. Ilay taratasy rehetrarehetra. Dia izy izany naka ilay taratasy tsitsika reny? Tena azoko antoka zato isan-jato fa izy daholo nampirina anazy. Andriamanitra. Dia vita an'ilay zalahy iny ve? Tena nitsipadolaka amin'ny trano izany marina. Andriamanitra. Vita ny Kevin ve izao Larisa? Andriamanitra tena lozy ty marina. Tsy mahalala soana tao aminy ilay kely iny. Lozy ty. Zako ary mba zendana ary bebe. Tsy napoziko hoe izy mihitsy navita ny vadika. Izy amin'io tsy taitra akory ny kay fa izy mihitsy na manao ny ataony any ambadika any. Lozy ty marina. Wey bebe a, bebe a, fa maninona ianao izany? Andriamanitra, inona ny ataoko fa miakatra masony bebe? Laka ny tana. Tantara no lalaoviny Evasy Saondry ary Solofo.